Lafa mivava tanteraka kosa indray anisan'ny vaovao nanaitra ny rehetra ary niteraka resabe tany ampitan-dranomasina tany eny hatreto toerana ny mahakasika ilay fanambarana nataon'ny Papa Benoît fahinina ambin'ny folo tao anatin'ny boky fahatelo izay navoakany, miompana indrindra amin'ny fahazazan'i Jesosy Kristy. Ao anatin'izany moa no nanazavany fa tsy tokony ao anatin'ny taona 2024 no misy antsika amin'izao fotoana izao. Ny Antsipriny mahakasika an'izay. Tao anatin'ny boky fahatelo navoakan'ny Papa Benoît fahenina ambin'ny folo izay miompana amin'ny fahazazan'i Jesosy Kristy. Ao anatin'izany no nanazavany fa tsy tokony ho taona 2024 sika amin'izao fotoana izao. Raraka ny fanazavany dia nanomboka ny taonjato fahenina ny fanombohan'ny taona ho an'ny kristianina. Noho izany dia nisy fahadisoana hoy izy ny fomba fanisana ny daty. Tsy tena nametraka ny daty mazava izy ao anatin'io boky navoakany io, fa voalaza fa mety eo amin'ny enina na fito taona eo izy ny elanelany amin'ny daty tena marina. Manoloana ny fanambarana izay nataon'ny Papa Benoît fahenina ambin'ny folo io dia manana ambarany Révérend Général John Andriamanampy avy amin'ny fiangonana Kibangista. Izahay fiangonana Kibangista dia nampiantsoana tany Kinshasa zahay tamin'ny taona 2000 ary tamin'izay no namakina lay teny napetraky Papa Simon Kibango talohany nahafatesana fa Jesosy Kristy zay naniraka azy dia nampanambara any chef spirituel zay nitondra tamin'ny vanandro 2000 io zay fanitsiana fa Jesosy Kristy dia teraka 5 Mai. Ny anay fiangonana Kibangista izany dia efa vita ny Noely 2012. Manoloan'izany indrindra dia tsy hoe isotra amin'ny Papa Ray Masina fa midera azy amin'ny fahasahina nanambarany izany. Efa nisy ihany zavatra niseho teo aloha fa raha te hi-reconnaître na te halala na hanome hasina fiangonana Kibangista le Papa teo aloha dia niratsika nahalala fa nisy nitifitra azy raha tsy diso aho tany Portugal ka zay rehetra zay zany a dia midika fa tapitra ny zavatra rehetra noforoniny ny colonisation. Amin'ny anarany Joseph Ratzinger izay mihitsy no namoahan'ny Papa Benoît fahenina ambin'ny folo ity boky momba ny teolojia ity, ny filazana izay nataon'ny Papa izay lasa miteraka resabe eran-tany amin'izao fotoana izao.